hiaraka hideran'i Jesosy tsika androany amin'ny fifaliana dia tena hoe iza mifaly fa tonga eto androany. Ao anatin'ity hira ity tsika tena hoe ataontsika amin'ny fotsika ilay hira dia tena andao tena hoe hira amin'ny fo ravoravotsika amin'ny fo feno fifaliana tena hoe hicrée atmosphère favorable indray ho an'i Jesosy dia eto amin'ity toerana ity tena hoe ahafahany mahazo aina tena hoe hiaccueillir ny teniny tsika dia hiaccueillir anazy amin'ny fifaliana tena hoe ataontsika amin'ny fotsika izao. Pitsika tehaka ho an'Andriamanitra ary. Tao mafimafy tatehaka ho an'Andriamanitra e. Miara-mandio an'ny tompo dole. Lazao feno aravana ny Jesosy, saozareke sambatreke tsisasanoa avenera kutsapia tanana kaye inkumataiche 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 ya Fengara vunafu anakaina itan Jesosy, saozareke sambatreke tsisasanoa avenira kutsapia tanana kaye inkumataiche 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 ya ozawo tsara Jesosy samanabaramo tsara Jesosy Tsara Jesosy, Tsara Jesosy, Samanabaramo, Tsara Jesosy. Orateur Pt Mirindra. Andriamanitra vomirane. Hallelujah. Fenorovana foana kaina itan Jesosy, saozareke sambatreke tsisasanoa avenira kutsapia tanana kaye inkumataiche 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 ya Fenorovana foana kaina itan Jesosy, saozareke sambatreke tsisasanoa avenira kutsapia tanana kaye inkumataiche 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 ya ozawo tsara Jesosy samanabaramo Tsara Jesosy Tsara Jesosy ozawo Tsara Jesosy samanabaramo Tsara Jesosy Mas se fenora funerecare. Alléluia. Mbola ito idiran'Andriamanitra ihany tsika. Matoa tonga eto amin'ity toerana ity dia misy antony ary
fatako hoe mitovy daholo ny destination tiatsika andehanana dia ny any an-danitra. Any an-danitra tena feno fifaliana. Dia araka ty soratra ty hoe armée des saluts tena hoe tsika zany soldat n'Andriamanitra ary tena hoe mahery fony tsika andraisan'Andriamanitra tsika any an-danitra any tena hoe dia tena hoe ao anatin'ity iritsika tena andao hiproclamer an'izany satria any an-danitra ihany tena feno ny fiadanana any feno ny fifaliana tena hoe oka tena tenentsika ao anatin'izao iry.
mbola hitsano anatin'izany atmosphère favorable zany antsika dia tena hoe andaontsika hisabandonner totalement amin'ny Jesosy a tena hoe hiteny an Jesosy hoe n'aiza n'aiza misy anao Jesosy dia eo amin'izany toerana izany no tiako teko nareo fa rehefa migouter an'izany Jesosy zany dia rehefa lavitra anazy dia tsy tena misentir vide tanteraka tena hoe matsapa tena ho vide tanteraka fa rehefa eo Jesosy dia tena hoe izy mameno atsika dia andaontsika tena hoe hidéclarer an'izany amin'ny Jesosy hiteny anazy hoe n'aiza misy anao Jesosy dia eo no tiako hisy ahy satria enao ny arena quoi enao ny trésor quoi dia tena hoe aoka tena hoe hifantoka aminazy tanteraka. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. là où est le Maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. Dans ta présence, Jésus, oh Jésus, oui, là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. Dans ta présence, je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, là où est le maître, je veux
Sèvres. Oui, Là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les trésors dans le ciel. Tu es le maître de ma vie. Là où est le maître, c'est là que je veux être. C'est là que je veux. J'ai déposé ma vie. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Là où est le Là où est le maître, c'est là que je veux être. C'est là que je veux être. Je choisis les richesses. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille, Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Dis-le de tout ton cœur, là où tu es, Seigneur, je serai Là ton où tu serviteur. es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Andray amin'ny mpanompon'Andriamanitra sika mitehaka. Kaikinao hoe faly mahita anao androany. Tena virenijireny mihitsy izy aloha dia tena ataovy tsapa mihitsy hoe tena amen. Zao tsara ho tsara fa satana te hiezaka foana hitenana asy anao hoe tsy falytsika mifankahita. Amen. Fa androany izy dia resy. Teneny ao kaikinao zaho mahita ny satana resy eo amin'ny fiainanao. Amen. Ary anisan'ny maharesy amin'ny satana dia zasenao faly miaraka ao amin'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika. Alléluia. Raisitsika ny psaume 103. Salamo telo amby zato. Afaka mifaly tsara izay tia teny gasy androany fa androantsika teny gasy tsara. Dia tsika mahay mifaly amin'ny fotoana rehetra sy ny zavatra rehetra. Amen. Salamo telo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoro an'i Jehovah ary fanahiko. Ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an'i Jehovah ary fanahiko. Ary aza misy adininao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny Ecole rehetra. Izay manasitrana ny aretinao rehetra. Izay manavotra ny ainao tsy hidina ny andavaka. Izay manarona famindrapo sy fiantrana anao. Izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanorranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Alléluia. Teneny eo akaikinao hoe tsika tokony misaotra foana isan'andro. Amen. Mahatonga ny Davida mibaiko ny amany teto amin'ity salamo 103 ty dia ny amma manana faiblesse anankiray izay. Ny amma mora manadino soa. Mora manadino soa fa rehefa misy zavatra kely tsy mety ino ny tena tadidinao. Misy fotoana tsika anatin'ny relationnel tsika mety misy fotoana mety hoe misy fotoana indraindray tsy fananiany le iray na tsy haiko indraindray nge mba mivoaka koa le toetra tsika olona samy fanamboatra toetra eto tsy hoe tsisy tsara toetra daholo ka tsy hitako izay alehantsika eto raha ohatra tsika zava tsara toetra daholo aloha tsika androany ifampime toetra samy manana daholo tena kakony ianao mana toetra ngenao io dia teneny koa izy za koa tena mana toetra. Amen. Fa zao teneny izy fa zao mba sadininao le toetra tsara mba heny amiko Amen. Misy fotoana zany tsika
rehefa misy ohatrany hoe rehefa misy zavatra kely ratsy dia atinao daholo le soa nataon'le olona nataony teo fiainanao. Fa ianao dia mibanjina ohatran'le horera kely bouton eto iny fotsy fa adinao manja ihany ka ty olona ty. Marina zany hitanao ianao zao tsara tarehy dia rehefa misy monina dia manirikiry be anao mahita mony ray eto. Iny mony ray iny ve dia hanimba ny beauté anao iny ary mony vetivety dia lasako. Dia ianao isan'andro dia hirikiry amin'ny mony iny foana monimonina eo monimonina ao fa sora aloha ianao amin'ilay tarehy tsara ny tarehako. Amen. Dia tsika koa rehefa anatin'ny rehefa mpiaraka dia mba sora Andriamanitra ny amin'ny toetra tsara ny namanao fa aza menimena ny amin'izay mbola tsy mety. Fa matoa ianao zao menimena an'ilay tsy mety izay toetranao menimena amin'ny tsy mety ny hafa izay mihitsy mila amboarina. Amen. Ka miaraka amin'Andriamanitra tsika ohatr'izay. Firy ny efa fitahiana nataon'Andriamanitra, valim-bavaka efa nataon'Andriamanitra, fanasitrarina efa nataon'Andriamanitra, fahotana izany moa fa tsy refesina intsony nefa namelana heloka. Dia rehefa misy zavatra ray andrasanao amin'Andriamanitra mbola tsy voavaly, dia iny ianao dia foana ihany ary. Ihany na tafavoaka izany mbola eto ihany. Tenena akaikinao hoe tandremo. Amen. Zao tsara ovy tsara fa ozy izy izay ilay nitenen'ny apôtre Daniel antsika tamin'ny herinandro hoe je préfère ozy izy être l'ennemi du diable que être son ami. Ary Jesosy mihitsy ny teny fa tery ozy izy lalana. Vitsy ny mahita ny lalana makany an-dàntra tery. Tiany Jesosy tenena zany dia be da be ny manohatra anao tsy handroso. Kenao aza mieritreritra hoe za tonga kristianina dia la vie en rose foana isan'andro. Fa matoa zay ianao tsisy manohatra anao tsy atahorany elo ianao zany. Fa matoa ianao misy combat foana atahorana ianao zay. Azonao ilay izy. Kenao za mitsiritra ny ratsy fanahambinina. Io foana ny haminganan'ny Satana aminao manko dia adinonao daholo. Ilay zavatra efa nataon'i Jesosy. Misy zavatra tsy angatahanao nefa mivalian'Andriamanitra. Firy tamintsika izao mivavaka ataovy mifoha rapitry Jesosy. Za aloha mitsotra fa tsy nangataka ahy. Natory aza ho alina dia tena Jesosy reradraraka alina izay. Trina ohatran'ny voan'ny farisely Jeremia dia nianta be toute la journée tena lakôly be dia tsy afaka nietsa mihitsy zany fa nanavinavy izy izay moa mahasaza azy. Fo nahazo fandriana dia tena tsy nitsoroko aloha fa tsy navita mivavakela be zany fa tonga dia ozy Jesosy misaotra anao fa afaka tory indray aloha zao. Fa tsy mivavaka zao Jesosy ataovy mifoha rapitso nefa ny atafafoso matsara. Zany zao valim-bavaka tsy nangatahako akory. Dia nefa ianao misy zavatra endrasanao amin'Andriamanitra dia iny ny sesefan'ny Satana anatin'ny fisainanao io fa mbola tsy mivalian'ny tompo ihany. Satria ianao sakanana tsy hisaotra n'Andriamanitra. Dia zao tsara ho tsara, ianao rehefa tsy manana fo misaotra n'Andriamanitra tsy afaka misaotra ianao ilay valim-bavaka rapitso. Ary ny tanjon'ny Satana dia atonga anao tsy hahita ny fahatsaraan'Andriamanitra intsony eo amin'ny fiainanao. Ianao mihitsy tia ny lotono ny sainao hoe tsy tsara ilay Andriamanitra tomponao. Zao tsara ho tsara fa Andriamanitra tsara, izay mahatonga anazy mpanao tsara. Fa tsy Andriamanitra mpanao tsara izy aloha fa Andriamanitra tsara. Dia tedavy ny Satana sesefana anatin'ny lohantsika tsy tsara io Andriamanitra tompontsika io fa verimaina ilay fanompoana. Dia adinonao daholo. Ilay fitaratasy mivaly, ilay asa mivaly, ilay vadinao niova. Tsy haiko hoe zavatra be da be fa azonao tao anatin'ny assemblée. Dia iny ianao tedaviny dia mipitsika ao. Ihany hitanao ihany zao mandrebirebi be ndana mandeha. Mila tao. Fa adinonao hoe ny soa be da be fa azonao. Amen. Ndao tsika hivavaka dia ndao tsika hifona amin'Andriamanitra. Satria rehefa tsampy ny fiambenana dia be dongy. Rehefa manomboka be dongy izay ianao zay dia zatra loatra tahian'Andriamanitra. Misy tao tsika hoe sasanak'Andriamanitra e. Dia izay angatako amin'ny tompo tokony valiany eo ny eo fa nga ianao mpibaiko an'Andriamanitra. Joshua zao nga izy tsy hoe misy tao izy diko izay tiany dia mieritreritra be mihitsy satria indray zatra. Zany atao hoe gâté pourri. Dia misy taona ny dada amin'ny be dia na io izy mila ampianarinao fa tsy zavatra rehetra angatahany tokony homena satria izy mieritreritra izy indray mibaiko anasy ianao. Dia misy taontsika mieritreritra be afaka mibaiko an'Andriamanitra dia hoe ampiasa finoana tonga dia mety. Dia rehefa tsy mety izy dia izay ihany ary Andriamanitra. Fa misy taona Andriamanitra manamboatra ny toetra. Ny asa sy loha ny asa. Soloana indray ny asa. Tonga indray ny asa. Manirikira indray ilay patron hoe wa. Fa inona no tedaviny ito izy Andriamanitra. Mihitsika mitandrina be mihitsy. Fa Andriamanitra tena tia antsika izy ary ta hitondra antsika lavitra izy ozy tsika ozy tena ohatran'ny voromahery. Amen. Tsika tsy coq, tsika tsy KFC hoanina fa tsika mpihinana KFC. Sasany sesefan'ny Satana oppression dia lasa KFC an'ny Satana.
Amen. Tandremo. Dolo tsika hivavaka, dolo tsika hifona amin'Andriamanitra. Tamina ny akehantsika ny oppressé ny Satana. Ono moa nafatarina fa oppressé anao, nafatarina fa niasa teo aminao ny esprit d'oppression dia manomboka mipense anao lasa mifantoka amin'ny zavatra heverinao fa tsy hanananao dia ohatran'ny hoe farahidina ianao dia tsy ho tafavoaka mihitsy dia tsy hitan'Andriamanitra tsony dia lasa adinonao misaotra, adinonao makasitraka amin'ny fiainanao, adinonao makasitraka ny zavatra hanananao fa lozanao lany andro monimony amin'ny zavatra tediavinao amin'Andriamanitra lava. Amen. Dao tsika hifona dia ndao tsika tena amin'Andriamanitra tena tsy niamy izay dada. Mila tsika miverina koa tsotra. Zay moa ny tena mahazo indray tany Madagasikara, any mpanompon'Andriamanitra fa any Madagasikara dia hoe mila tsika miverina tsotra. Tsotra miaraka amin'Andriamanitra. Ary rehefa tena matsapa koa ianao reraka dia tsory koa amin'ny tompo e. Zay ny lavana an'ilay au pied du maître mitsotra amin'ny Jesosy. Jesosy tena oppressé indray. Reraka indray ary tompo. Tena tsy hitanao hoe za fa menina mihitsy tahatoady zay aminao fa tena mifona Jesosy fa tena atsangana indray ty zanakao. Dia atsangana ianao fa aza miseho amin'ilay hoe aza be finoana be Jesosy. Jesosy ary hitany tsara ianao fa tsy eo mihitsy koa. Fa ny tiany dia ianao mihitsy mitsotra. Satria ny tiany ianao isabandone aminy, tiany ianao azo an'izay hoe vonjy avy any amin'izay. Ndao atsika aloha hivavaka, hifona amin'Andriamanitra dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataony betizintsika be da be hatrizay izay tompo tsy herefesina. Toetra ratsinay tsirairay avy Jesosy ratsy be mihitsy. Mbola mivonjenao ihany izay reto. Jesosy ndao tsika hivavaka. Nanay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Tena feno fakasitrahana ray eo. Fonay tsirairay avy reto tonga eto amin'ity toerana ity indray Jesosy avy Nazareto. Afaka tafavory ny amin'ny anaranao. Niezaka amin'ny fahavalo tompo. Ny oppressé anay amin'ny zavatra maro isan-karazany, ny oppressé amin'ny fisainanay, ny oppressé amin'ny fonay, ny oppressé amin'ny vie de famille anay, ny oppressé amin'ny asa aman-draranay Jesosy avy Nazareto. Tsisy miafina aminao zany. Fa raha tonga eto zay Jesosy avy Nazareto dia mbola noho ny fitiavanao sy noho ny famindraponao. Tompo, miray hina sy miray fo zay androany. Tondra ny fonay tsirairay avy eo potro ny tongotrao, eo amin'ny trônanao, eto amin'ny hôtelanao Jesosy avy Nazareto. Mangataka fifonana izay ray eo. Ny amin'ny fonay Jesosy avy Nazareto izay mora manadino. Izay ny tsara sy ny soa rehetra izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Fony izay ray eo, ny amin'ny toe-ponay feno fimonomononana misy fotoana. Feno dongodongy aminao misy fotoana Jesosy avy Nazareto. Fony izay raha eo fa misy fotoana izay manadino fa Andriamanitra tsara ianao. Izay mampatonga anao manao ny tsara eo amin'ny fiainanay. Fony izay fa manadino hoe ianao ilay Andriamanitra tsara mpanao ny tsara eo amin'ny fiainanay. Fony izay fa latsaka atao anatin'ny tsy finoana. Satria izay tsy samy tsisinay ny ambiny. Satria izay tsy ny sarime izay. Satria izay tsy miveye. Satria izay tsy nijoro teo amin'ny toerana amin'ny mazanak'Andriamanitra. Jesosy mifona. Ny fimonomonona anay amin'ireo olona manodidina anay. Fimonomonona anay ny asa izay nomenao anay. Fimonomonona anay ny amin'ny vatanay. Fimonomonona anay ny amin'ny karamanay. Raha eo mifona, tena mifona izay androany. Ngataka izay Jesosy avy Nazareto, raha anao anadio anay indray Jesosy avy Nazareto. Ianao ilay Andriamanitra mamafa ny elokay Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra namafa ny elokay omaly mbola angatahana indray hamafa ny elokay androany Jesosy avy Nazareto. Satria na tompo raha ohatra izay ka tsy voafafa ny elokay dia ninona mety zavatra tianao fa nomanina efa hatramin'ny ela ho anay androany. Ka raha mbola feno fahotana izay, feno fiatsaram-belatsiny dia tsy afaka izay ny andray izay avy aminao. Satria ianao mila fo madio, satria ianao mila olona masina vao afaka tafahoana aminao. Tompo, sasao indray izay androany ho hafakeloko. Averena amin'ny laona indray ny fiainam-panahinay. Ary aza vela mora manadino izay ny fahatsaranao ray io. Ampianaro izay ahanohitra ny laingan'ny Satana. Izay miezaka mampanadino anay fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara eo amin'ny fiainanay. Ampianaro izay tompo tsy latsaka tahaka ny Adama sy Eva, adino ny zavatra soa rehetra izay nataonao an'izy ireo tao a Edena. Ka mora izy ireo nanohatra.
rehefa tsy mitoetra ao anatin'izay fo feno fakasitrahana zay dia mora zay manohatra anao Jesosy. Rehefa anatin'ny fo tsy ampy fakasitrahana zay anatin'ny fiarahamonina dia mora zay mora mifanohatra ao anatin'ny assemblée. Tombo ampianary koa zay à ifampi se jouir eo amin'ny relation fraternelle anay. Tsy ifampizatra. Slow ny fomba fijerinay, avozo ny fomba fijerinay, avozo indray ny pensée anay androany Jesosy avy Nazareto. Avereny zay eo amin'ilay lalana esprit tompo. Sotranao zay Jesosy ny amin'izao fotoana sarobidy izay omenao anay indray androany. Izay anaovanao anehoanao anay tsirairay avy indray izany fahatsaranao zany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ianao ilay Andriamanitra nitahanay omaly mbola hitahanay indray androany ary mbola hitahanay rapitso. Ianao ilay Andriamanitra namaly ny vavakay omaly mbola maly ny vavakay indray androany ary mbola maly rapitso. Ianao ilay Andriamanitra namafa ny elokay omaly mbola namafa ny elokay indray ianao androany. Raha io misaotra ny amin'ny fahatsaranao. Fenao tena ilay Andriamanitra ray be fity, be famindrapo. Saotra fa tsy navelanao toetra elo eo amin'ny fiainanay indray izany fahatezeranao zany. Saotra ny amin'ny rahany Jesosy Tompo izay mamerina amin'ny lohany ny fiainanay, manome départ vaovao indray miaraka aminao. Ary ianao Andriamanitra tsy mba mitazona alahelo tahaka anay olombelona. Fa rehefa mifona sy mibebaka ny zanakao dia nataonao tahaka ny tsy misy. Ampianary koa zay Tompo anan'izany fo madio zany, mahay manadino ireo zavatra izay efa namelana Jesosy avy Nazareto. Ampianary zay hijeriny tsara ny any amin'ny hafa foana Jesosy avy Nazareto. Amin'ny anaranao sarobidy raha io. Amen. Alohantsika nandray am-ponton'Andriamanitra dia raisintsika kely ao amin'ny boky ny Efesiana. Efesiana toko fa 9 andininy fa 10 ka hatramin'ny Ephésiens chapitre 6 manomboka verset 10 jusqu'à 13 au nom de Jésus. Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez... Amen. Verset 13. Vous dites que Andriamanitra hoe misy ny mauvais jour. Tenena akaikinao misy ny mauvais jour. Efa miprevenir antsika Jesosy. Misy fotoantsika manadino hoe haiko moa eto tany eto misy natao hoe mauvais jour. Fa inona moa mahatonga le mauvais jour? Le mahatonga le mauvais jour tsy hoe Andriamanitra nanao an'izy mauvais jour. Tanjon'ny Satana manko dia anao eritreritra mihitsy pourquoi Seigneur? Mais qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Ça n'a rien à voir avec Dieu, tes mauvais jours. Amen. Enfin, c'est dans les mauvais jours où tu dois montrer les bonnes attitudes pour t'en sortir victorieux. Amen. Matoa Andriamanitra efa miprevenir antsika misy mauvais jour dia zao nefa efa nomen'Andriamanitra koa ny lakle ahafahantsika tafavoaka mpandresy ao anatin'izay mauvais jour zay. Inona moa mahatonga le mauvais jour? Satria na misy ennemi zay tsy matory andro aman'alina tady hamingana anao. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe misy ny domination, misy ny domination sur une autorité, un prince de ce monde de ténèbres, misy l'esprit méchant dans les lieux célestes. Reo ny ennemi anao isan'andro micréer circonstance izy atonga ny journaux ho mauvais. Dia chrétien tsy ampy fiambenana, kristianina tsy zay le tsy mikarakara ny armany misy indray manana arma fa tsy mampiasa ny armany fa ina misubira fotsiny le mauvais jour aletika Satana. Amen. Fa Andriamanitra nefa miteny hoe fortifiez-vous izy. Teneny eo akaikinao mahery ianao.
Tsy haiko hoe inona mety mauvais jour andalovanao. Misy daholo samy manana. Fa zao avoay ny armanao dia ampiasao. Tanjo satana dia atonga anao tsy ampiasa an'ilay arma. Zay le rehefa tsy mahafantatra ny identité anao en Kristy ianao dia ataon'ny satana taingim-bozina. Dia rehefa memazivana izy dia akabilena anao dia io pensée anao io zay le oppressé tsy mahavita misaina tenin'Andriamanitra intsony, tsisy fanantenana intsony, tsy tianao ninninina intsony fa tonga dia zara angaha iabandona. Zao tsarovo tsara fa te abandona ianao dia satana mitehaka. Tsy ny olona tsy aza mieritreritra mihitsy dia hoana zao nieritreritra ihany. Tsisy rarahina izay eritreritra ihany zany. Fa ny tokony sainanao dia hoe mare zany satana raha ohatra iabandona eto. Fa zao anaty mauvais jour dia mila ianao mampiseho an'ilay bonne attitude izay tadiavin'Andriamanitra, ilay fijoronao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fampiasanao ny tenin'Andriamanitra. Fiarovanao ny fonao ao anatin'ny communion miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Zao tsarovo tsara. Fa ny tanjon'ny satana dia ho adinoantsika izy ilay fahavalontsika. Inona ny zavatra nataon'ny satana rehefa nanoty Adama sy Eva? Ozy manontany Eva hoe ny accusé-an'ilay bibilava izy aloha. Dia avy eo i Adama ny accusé-an'i Eva. Dia avy eo izy mivady samy accusé an'Andriamanitra. Tanjon'ny satana dia inona? Ifampisakuzé zasy ianao ho tonga fahavalo zasy ianao. Diviser pour mieux régner. Zay tanjon'ny satana. Dia ahoana moa fomba anatanterana zay? Créer circonstance izy. Manana roatra izy anaty circonstance. Satria zay le mauvais jour. Tsika anatin'ny fiaraha-manompo mila mitandrina tsara. Dia matoandriamanitra miteny mauvais jour, ça veut pas dire hoe eto foana zavatra iarahantsika. Fa misy toana avelan'Andriamanitra atao le izy avelan'Andriamanitra misy izana toetra nasy ianao. Tsy hoe rehefa samy kristiantsika dia ohatra ahoana moa nanaovantsika business iaraka. Raha ohatra hoe zavatra kely tsisy dika ny iarahantsika en commun, misy zavatra kely voapepin kely tsy mety dia tonga dia mifampisakuzé. Zay ny tanjon'ny satana. Ianao mihitsy ny tena problème amin'io. Za aloha tsy nananina amin'io e. Tanareo zay le toetra. Lasa tonga obstacle ho an'ny fanotronan'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra mihitsy misy le mauvais jour eny irevelena ny état de cœur sy ny état de cœur anao. Hoe ao anatin'ny premier amour ve zasy ianao? Mbola ao anatin'ny marché par l'esprit ve zasy ianao? Sa mifampizatra. Premier amour koa ngendra anaty relationnel hita e. Anton'ny fanambadiana zao hita anatin'ny premier amour sa hita hoe tonga dia manomboka mifampisakuzé zay zao tsika tsy anaty premier amour tsony tsika zay. Fa nafatarana fa mbola anaty premier amour foana. Ahoana ina kiny solution? Zany ve? Dolo tsika indri andao tsika amina fa satana indray zao nitady embrouiller antsika sy ianao fa alao ilamy, alao laminina e. Fa tsy hoe iraha mihitsy le natonga an'io ianao mety ohatrany ianao ohatrany ohatranao dia fampisakuse ndry mihitsy io e. Iraha koa ny tena amin'io fa any aminareo io zazo io mahatonga an'io. Tsisy anay zany aty any anay tena milay fa ny anareo tsisy milay mihitsy any. Ahoana moa tanareo? Inona ny tanjon'ny satana ao anatin'izay zavatra izay atonga nasy ianao ho ennemi. Dia rehefa misy division tsy afaka miasa mifanahy masina. Tsika te hananao business dorko za miteny anao fa raha misy vola kely 10 000 vera ao anatin'ny entreprise tsika dia ianao mihitsy ny tsy tao ry frère. Tena na problème za fa nitenanao raha frère raha sera fa lenao le ohatranao tanao lenao le mora mikopahopaky ity ny problème. Za miteny anareo fa zay le tediavin'ny satana. Fa ny zavatra tokony atao dia hoe andao aloha ray tanantsika andao hivavaka fa satana indray zao mitady problème. Andao aloha tsika inona zany solution tokony tediavintsika miaraka. Jereo nge i Abraham e. Rehefa nisy problème fatany tsara fa i Sara ihany nampitaiteraka an'io. Tsy tonga raha Abraham dia ndry ihany nampatorana tamin'ny agara teo ka avy eo anao mila vanina aty amiko aty. Zay le toetra tediavin'Andriamanitra amintsika. Amen. Mahatonga ny ministère zao inona jereo tsika zao nampidirin'Andriamanitra ny saison tokony évangélisation tokony se concentrer amin'ny récolte des âmes. Inona ny fikan'ny satana tonga ny ama tsy tafatoetra. Zay ny ampianaran'ny Saint-Esprit anay tamin'ny intercession tamin'ny jeudi tahaka ny vehivavy anankiray. Ty ministère ty dia tsaroa fa utérus. C'est une église mère. Ici nous formons l'utérus spirituel. Azonareo. Za c'est nom tokony mitondra mboaka am. Dia ina le problème tsy rejeter les embryons foana le utérus satria ina malade. Dia misy avortement foana. Ina le mahatonga le embryon misy atmosphère mahatonga anazy hitombo tsara mila miaccepter an'le embryon équipe fitiavana le izy. Dia ina zavatra nataon'ny satana tatoato oppressé zasy ianao amorony circonstance ararotiny le mauvais jour samy tsisy nay ny ambiny zasy ianao fa tsy hoe nareo ihany dia mamorona amin'ny zavatra kely tsisy dika anankiray dia hitariny dia lasa iny avorté foana.
dia jereo ny tanjona tiantsika tsy hifanaka tsarovy tsara fa ny antom-pisitsika voalohany dia sauver des âmes tsy businessinao tsy volany ato resahana prospérité des âmes voalohany indrindra fa rehefa misy ny prospérité des âmes manaraka ny zavatra rehetra jereo vavombely Daniel Poulain tsy nisy mihitsy tao hoe naka milliardaire izy aloha vao andeha hanompo an' Jesosy tsisy an'izany 30 azonareo ilay izy tia zasy ianao avorté foana tia ilay utérus tsy ahitahirana ilay embryon hiteraka dia misy indray teraka ihany fa hoana tsy propice amin'ny éducation anankizy fa ohatra mi se sentir famille d'accueil fotsiny ny olona rehefa tonga ato tsy misentir le chaleur le fitiavana dia matsitay janona mampitay tsoaka ka zasy ianao responsable ny asan'Andriamanitra zasy ianao tsirairay avy responsable dia mana responsabilité tsika ifampikolokolo atonga izay avy izay irehitra foana izay fitiavana izay irehitra foana ary ny anisany afatana fa tsy eo ny fitiavana misy ny accusation azonareo ilay izy misy ny accusation dia androany tsika ten'Andriamanitra manamboatra atsika tsisy kritika androany misy fotoana tsika rehefa tsy mama dia les corrections lasa raisina iverintsika kritika fa satana daholo za fa eto tsika fakatitsika eto ndao tsika hiaraka hitsangana hivavaka tsika andray ny tenin'Andriamanitra amerina ny loany izay hoe fitiavana voalohany izay i-restaurer ny relation ao anatin'ny assemblée izy restaurer ny Saint-Esprit anasitrana ny fo izay voaratra ny tanjony satana manko dia blessé ny anankiray dia ny olona blessé ihany no blessé ny anankiray dia fampi se blessé fampitsindrontsika dia farantsika maty eto dia amin'izay tsika tsisy miteraka fa zao tsy ambiny zany amin'ny anaran'i Jesosy teny Andriamanitra tsy mandainga izany fa ty taona ty taona natanteran'Andriamanitra zavatra lehibe ho anasy ho anao le izy ho atsika tsirairay avy miaraka tsika miaraka tafavoaka amen ka zao ndao tsika ho tonga izay église mère izay ho utérus ara-panahy izay ahafahan'i Jesosy mampiteraka fanahy be da be izy fanahy voavonjy be da be hivoaka an'ity ministère izay hifantohana dia mba sur les gardes amin'izay rehefa misy zavatra ohatran'ny pépin izay le mauvais jour inona ny tokony ary avokako amin'izao zavatra mitrango izao non je vais ni accuser mon frère ni accuser ma sœur on va trouver la solution ensemble on va prier ensemble on va marcher par l'esprit on va intercéder on va chasser les démons. L'ennemi ici c'est Satan. Ni mon pasteur, ni mon frère, ni ma soeur n'est pas mon ennemi. C'est pas aussi mon concurrent. Mais comment je vais pas des fois concurrence ça zone tena aiza connaît là mais akuzo jero fa nibaba ko voka. Oreta misy nge zany ndo fa mety fa marina zany zay ko tahiny iny ko tina langa fa zay ko tahiny tsisy do zany concurrent on va bedre pasteur ny autre 2 minutes fa vakitsika rena sabita fa am Jesosy Kristy tompo sotranao zay Jesosy androany famboarinao ndray ho averinao amin'ny lony ndray momba nay tsirairay avy tompo ianao tena Andriamanitra fidèle fenao izay zavatra nitomboanao taminay dia tsy maintsy ho hafarananao Jesosy va Nazareth misaotra anao fa tsy mifoananao izay tsirairay avy misaotra anao fa tsy vitan'ny Satana nanafoana indray ty ministère ty Jesosy ianao tsy mijery isa fa mijery qualité de cœur afaka manao zavatra goavana ianao avy amin'ny Gideona anankiray afaka manao zavatra goavana ianao avy amin'ny 120 afaka manao zavatra goavana ianao avy amin'ny alalan'ny fon'ny olona anankiray vonona tompo mahita fo olona vonona ianao androany afahanao manatanteraka n'izany hoe fagagam-panontronana izany Jesosy sitrany izay narary androany atsangano indray izay reraka androany ary feno sakafo masom-pananay tompo ahita ny fahavalonay marina ary ampianary izay efa ampijery ho mpiara-dalana ho prala ho prêt-à-pot aminao fa tsy fampijery hoe fahavalo na koa hoe concurrent misaotra anao zay fanay masina ny amin'ny fitiavanao izay ampikorinao vaovao indray ary boboka ary tsy tapaka tsony amin'ny anaran'i Jesosy amen.